Salama dole. Androany alahady faharoa ambin'ny folon'ny volana aprily enina amby roapolo sy roa arivo. Roa amby folo aprily enina amby roapolo sy roa arivo. Nazava hoe inona moa zany zavatra nandalo tamin'ny page koto fa atramizao zany mbola tsy afaka manao direct, tsy afaka manao vidéo. Da aleoko ataoko amin'ity compte ty zao le izy de partageko. Nisy signalement zany amin'ny zavatra nandalo tao zany tamin'ny page koto hoe propriété intellectuelle ny namakatsy makaroa de supprimer ny Facebook le izy les publications quoi. De za restreint zany ny page mandra-pahatonga ny 13 aprily. De ela loatra le satria ray volana be zao. De ny zavatra azo atao zany rehefa misy mesure raisin'ny Facebook ohatr'ireny de manao opposition. De manao opposition de ela be le izy fampitaritarika any misy profilin pièce d'identité compliqué be. De ny zavatra nataoko zany tamin'iny hoe bloqué, tsy afaka manao vidéo, tsy afaka manao direct, na manova ny PDP sy ny couverture tsy azoko atao amizao. De ny supprimer koa le admin ny page. De ity le compte anankiray ty. Ako aloha mazava fa ity compte ty zany tsy azo anaovana demande d'amis ty ny supprimer satria za sady vo manokatra compte de tototra demande d'amis anatin'ray andro de tapitra ny 10,000. De zay no ino moa zany lazako hoe asa manao demande d'amis am'ty nareo. Normalement efa mbloqueko ny demande d'amis am'lizy satria za tsy manao Facebook personnel. Raha manao Facebook personnel de tototra. De ohatrany koa na Instagram na TikTok tototra foana de aleoko ny Instagram juste hoe compte vorondolo jerijerina zavatra iny fotsiny, na TikTok jerena zavatra mandalo fotsiny fa za tsy manao fa raha manao de tena tototra. De ty compte ty zany no ino moa zany hoe restreint izy, misy problème ty compte ty. Ty no admin ny le page de supprimeko. Ka za tsy nafantatra hoe rehefa supprimena ka le admin de tsy afaka mi-accéder am'le page tsony ianao. Be de be zavatra ianarana sy tokony fantatra amin'ny fiainana zany tsy tapitra hay daholo na rehetra. Nizaniza anao tsy tapitra hainao daholo na rehetra. De tsy afaka mi-accéder tanatin'le page zany nandritry ny 10 andro. De ahoana ny hevitra de ny Facebook misy proposition hoe mameno formulaire anao. Misy formulaire mihitsy récupération efa natao azy retsy, récupération d'accès aux pages. Hoe misy page tsy afahanao mi-accéder tsony na pirater de mameno formulaire anao de lefana. Niandrika tsy voavalin'ny Facebook mihitsy, tsy nivaliny mihitsy hatramin'izao de fara le zany nanontany farany teto ahoana fika zareo fa zao le problème. De samy nandefa vahaolana dolo ny akama rehetraretra. De ny vahaolana tena hitako nety de anatin'ny ino moa zany mandeha amin'ny business master raha tsy diso izy de misoratra daholo mivoaka daholo ny compte migérer ny page-nao. De anao zany nao manome accès. De zay nataoko de hitako le ity compte ty zay efa supprimeko hoe tsy afaka maninona am'le page de nomeko contrôle total de afaka niditra am'le page zany page koto. Avatra aloha zany page koto aloha zany iny mirehiretsika amizao afaka manao publicité fa saingy de mbola tsy afaka manao vidéo, tsy afaka manao direct, tsy afaka manao ninina io de ny vahaolana ny tokony izy de mi-créer compte hafa na misy olona hafa invitenao miditra manao admin ny page koto lamaitso amy zany. Na za mi-créer compte hafa mihitsy Facebook de omeko contrôle total afahako miditra afaka manao zay atao am'le le page fa ty compte ty Facebook privé ty io le restreint. De inona moa zany iza moa ny olona azoko atokisana hoe omena accès total am'le page ainareo ihany gasy fa
anao publication n'importe quoi izy zao de supprimer na amidy le page tsy aiza ataon'io fa tsisy olaza atokisana am'zany fa de tsy maintsy micréer compte zany de isaky micréer compte aty Suisse de tena mila validation tsy haiko nareo nahoana nareo afaka manao compte vorondolo be de be à Madagascar io na iza manana compte vorondolo fa nena aty nena de tena sahirana tanteraka ze compte i créer quoi de bloquer anatin'ny ray andro na mila manao selfie le izy de compareny de zay fa misy compte am'zao ino zany physionomique zao de ity compte ty de tonga de bloquer automatique daholo zao compte rehetra créeko tsy afaka micréer compte ohatra nareo zany to manao compte vorondolo de vita fa ty Suisse tena tsy possible tsy micréer compte anao de mila justification de mianahany eto zany tsika hatramin'ny ino moa zany hatramin'ny 13 volana avril tsy afaka manao vidéo mihitsy fa de na nareo misy afaka manome compte vorondolo miareo ana mot de passe de modifier ko aveo fa ny olana amin'izy fotsiny ndraindray tsy ako récupérer nareo aveo le compte de casenareo le page be de be ny ratsy saina indrindra fa misy reo fitondrana ratsy saina be satria fantany zareo fa le compte coûte betsaka mpanaraka be tsy miaino be l'izy de tena danger zareo hoe tsy tiany zareo mihitsy l'izy ka tsy maintsy n'olona fitondrana ihany no anao an'izay zavatra zay na olona tsy tiana fotsiny de ameny compte vorondolo de aveo inao zany modifie tsy zay ataony récupération ihany de tsy afaka miaccéder amin'ny pejiko tsony de zay no natao izy manana may amin'io de zary tiany publiena amin'io de zay zany ny problème eto ka ataoko amin'ity inona moa zany ataoko amin'ity compte ty lo zany ny direct sy ny vidéo rehetra de rehefa tonga ny 13 volana avril de zay avo afaka manao rehetrarehetra sura daholo